fefeny fifaliana tanteraka no androsona anatin'ny tokantrantsika mianakavy amin'ny alalan'izao fandaharana mahafinaritra be zao sekoly Baiboly na eto Atanindrazana na any ampitan-dranomasina de faly izay mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Pasteur Jean Anthony no tafiara-dalana amintsika amin'izao fotoana zao eto anilako ihany koa Pasteur Ertina. Faly miarabanao Pasteur. Miarabantsika menakavy tompoko te miarabanao Pasteur Anthony. Mialoha nidiretsika ao anatin'ny vaky sy ny famelabelarana dia andeha tomboka antsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fandaharana zao. Iaraky vavaka isika tompoko. Raha io misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy satria mbola menao ihany koa an'ity fotoana ity afanay hianatra ny teninao, andinika ny sitraponao eto amin'ity toerana ity. Mivelomina izahay tsy mivelomina hiazakazaka amin'ny sitrapony tena manokana na hiazakazaka ho any amin'ny fahotana fa nomena tombonandro zay ianarana ny teninao. Ampianaro zay androany Andriamanitra avy amin'ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Tamin'ny fandarantsika farany teny moa Pasteur de namakytsika ny bokin'ny Genesisy toko faha 1:30 be dia be zavatra hitantsika tao amin'izay. Androany kosa antsika dia hiditra ao anatin'ity toko faha 2:30 ity. Toko dia vakio ngamba ny teny mialoha idirintsika ao anatin'ny famelabelarana Pasteur. Genesisy toko faha 2:30 andininy voalohany. Ary ny fomaraina koa Labana dia nanoraka ny zanany lahy sy ny zanany vavy ka nitsodrano azy dia lasa nandeha Labana nody any amin'ny fonenany. Ary Jakoba nizotra tamin'ny lalaka alehany dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy. Ary hoy Jakoba raha nahita ireo tobin'Andriamanitra ity ary ny anaran'izany tany izany nataony hoe Mahanaim. Soramandry ninionany Jakoba sy Esau. Andininy faefatra. Ary nandefa iraka Jakoba hialoha azy ho any amin'ny Esau rahalahy dia ho any Seir tamin'ny tanin'ny Edom. Ary nanome teny azy izy ka nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Esau toboko, izao ny tenin'ny Jakoba mpanomponao. Efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny. Ary manana omby sy boriky sy ondry amanosy ary andevolahy dia efa mba naniraka nambara aminao tompoko lahy ihany aho mba ahitako fitia eo masonao. Dia niverina tany amin'ny Jakoba niraka ka nanao hoe tafahaona tamin'ny Esau rahalahinao izay ary izy koa dia avy hitsenanao hitondra olona 400 lahy. Dia natahotra indrindra Jakoba ka poritra de poritra dia nozarainy roa toko ny olona izay nomba azy tamin'ny ondry amanosy sy ny omby ary ny rameva. Fa hoy izy raha tafahaona amin'ny antoko anankiray Esau dia amely azy dia andositra kosa ny antoko anankiray. Ary hoy Jakoba Andriamanitra Abrahama raiko sady Andriamanitra Isaka raiko dia Jehova izay efa nanao tamiko hoe modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao aho. Tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin'ny famindrapo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondra na inona afa tsy niteko ihany aho fony nita ity Jordana ity nefa ankehitriny efa toga tobo roa toky aho. Vonjeo aho amin'ny tanan'ny ralako dia amin'ny tanan'ny Esau, fa matahotra azy aho fandrao avy amely ahy mba amin'ny vady aman-janako izy. Fa ianao efa nanao hoe anisoanao tokoa ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika eny an-dranomasina izay tsy azo isaina noho ny amarona. Dia nitoetra teo izy tamin'ny alina iny ary naka tamin'izay teo antanany izy mba ampanaterina ho an'ny Esau rahalainy. Dia osy vavy 200 sy osy lahy 20, ondry vavy 200 sy ondry lahy 20, ary rameva 30 ampianiany vato-trombo vavy 40 sy vato-trombo lahy 10, boriky vavy 20 ary zana boriky 10. Dia natolony teo an-tanan'ny mpanompony ireny mitokatokana isan-toko ary hoy izy tamin'ny mpanompony mandehana eo Oloko ary asio elanelany eo amin'ny isan-toko. Dia nanome teny ny voalohany izy ka nanao hoe raha mifanena aminao Esau rahalako dia
manontany anao hoe aniza ianao ary akaiza mo ary aniza ireo alohanao dia lazao aminy hoe any Jakoba mpanomponao ireo de zavatra ampanaterina ho an'ny tompoko lahy Esau ary indro koa izy aorinao ary anome tenin'ny faharoa sy ny fahatelo koa izy ary izay rehetra mandeha manaraka ny isantoko ka nanao hoe araka izany teny izany no lazainareo amin'ny Esau raha hitanareo izy ary lazao aminy hoe koa indro Jakoba mpanomponao ao aorinao fa hoy izy ampionina ny fahatezerany aho amin'ireo zavatra ampialo aiko ireo ary rehefa afaka izany dia vao ahita ny tavany aho angamba azo fity aminy aho ary dia lasa nialoha azy ireo zavatra nampanateriny ka izy mbola nitoetra teo amin'ny toby ihany zay ateo angamba pasteur aloha ateo aloha dia nitoyany a horaisitsika manaraka eny pasteur horaisitsika manaraka fa hitako efa atony azy zay nanomboka hatramin'ny andininy voalohany a hatrany andininy fa 12 zay pasteur Antony voalohany dia mahafinaritra aloha zany pasteur Antony de hoe Andriamanitra rehefa napana tena izay ary ny olona nahazo ny tsodrano avy amin'Andriamanitra de ho tahin'Andriamanitra izy ny problème amin'ny olona fotsiny mako pasteur Antony de zao ny fivadiana Andriamanitra tsy mivadika amintsika zany mihitsy pasteur amin'izay rehetra no teneniny sy nambarany Andriamanitra tsy mivadika zany fa itsika no misy fotoana mivadika aminy itsika misy fotoana no mivadika aminy be da be olona mihitsy hitako manao fanekena amin'Andriamanitra izy pasteur Antony rehefa tahinao a tompo de anao an'izao aminao a manao an'izao voady zao a manao an'izao zavatra zao aminao a rehefa tahinao a ivany olako de tena zao nataoko tena be da be pasteur no miteny zavatra ohatry zany fa izao rehefa tena tahin'Andriamanitra tokoa izy rehefa tena mandray fahasoavana tokoa izy mandray valim-bavaka tokoa izy de zavatra mitranga zay pasteur Antony de zao adininy Andriamanitra tsy tsarontsony Andriamanitra mivadika amin'Andriamanitra izy za zao voaingana nisy olona ndresaka tamiko zay tena napana tena izy tam'izany tena efa potika amin'ny fiainan'io vehivavy io potika ny asany na ny fiainam-pitiavany tena tsy afaka nanambady izy tsy afaka niteraka tena hoe rava de nafana fo izy tam'izany pasteur jerenao a sady tsy nanambady a eny niaraka tarakary tamina vadin'olona izy de aveo afajaza de tsy afaka niteraka da théorie izy vao tena nanambady ara-dalàna de niteraka nanakarena nandeha ny asany nandeha fidiram-bola nahazo trano nahazo tomobila nahazo zavatra rehetrarehetra vokatsy le fanompony any tompo tena nety ny fiainana fa zavatra nitranga pasteur Antony de zao tena dininy Andriamanitra am'izany soa rehetrarehetra zany saintsainy hoe nahazo vady a nahazo zanaka tamizy niaraka tam'le vadin'olona de maty le zaza tao kibony fa vizy nanambady ara-dalàna de niteraka ara-dalàna nisokatra ny lalam-bolany a na vita trano a nahazo tomobile ny lama fiainany rehetrarehetra ny fiainam-pianakaviany ny lama fa adininy Andriamanitra nisy fotoana izy niona tamiko de zao ntantaray ny pasteur anohana ny asan'ny tompo izy izy ary asa amin'ny asan'ny tompo tena be dabe tsaroko izy ny fitahinany men'Andriamanitra tsaroko ny fanambinana ny fahagaganana ataon'ny tompo noho ny aminareo pasteur anao zavatra pasteur izy anao zavatra io zany tena napana tena amina million maro mihitsy satria izy efa tena nanankareny fa tsy tsarono a vao tonga pasteur itombo avao io izy tena anao zavatra fa be mifahasoavana andraisiko tonga ny tombo avao efa bolana 10 volana zay ny lasa pasteur adininy Andriamanitra nyresaka tamiko izy voaingana vao andro vitsivitsy lasa zay tapabolana tanoany zay nyresaka potika
tika pasteur amin'ny fiainako rava ny asa lasa tena misy olona ozy izy tena concurrent amin'ny asako tena rava amin'izao fotoana zao tena misy zavatra be da be mikorotana amin'ny fiainako le izy tamin'ny pasteur Antony Andriamanitra tsy mivadika amintsika zany fa itsika no mivadika amin'Andriamanitra fa Andriamanitra zay rehetra no lazainy sy no teneniny dia Andriamanitra tsy mivadika amin'izay zavatra no teneniny tsy mivadika amin'izay nambarany tsika olombelona no mivadibadika ary zay fivadibadiantsika zay atatsika loza eo anatren'Andriamanitra za pasteur Antony tena lazako anao hatramin'ny androany tsy samby vadika amin'Andriamanitra ary tsy mbola mivadika tamin'Andriamanitra tsy mbola nivadika zay rehetra no teneniko fony zay mbola tao anatina fahantrano tany amin'ny fatanorako tamin'ny fanompoko an'Andriamanitra efa tena tao anatina 30 taona mahery zay tsy mbola nivadika tamin'Andriamanitra ary zany ny atsapako an'le hoe tena fahasoavana makany amin'ny fahasoavana ary voninahitra makany amin'ny voninahitra mihita Andriamanitra ny olona zay tsy mivadika aminy ka i Jakoba teto de zao efa napanantenan'Andriamanitra izy tany amboalohany no tenen'Andriamanitra ho tahiko ny taranakao hitahanao apanakarenanao ho ambiniko ianao zao ihany pasteur zay rehetra tsodrano raisiny Jakoba sy teny fikasana no raisiny Jakoba zavatra napanantenan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba ho tanteran'Andriamanitra hatramin'ny farany Andriamanitra tsy mivadika zany Andriamanitra tsy mivadika ary de hitanao raha mamaky tsika amin'ny toko 2:9 ary ny fomaraina koa Labana de nanoroka ny zanany lasa ny zanany vavy ka nitsodrano azy de lasa nandeha Labana no tany amin'ny finenany ary Jakoba nizotra tany amin'ny lalakalehany de nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy jerenao tsara eo de efa mahafinaritra hoe rehefa andeha Jakoba andeha hiverina any an-tanyrazany hiverina any amin'ny Esaoralahany any an-tanyrazany de efa anjely ny araka taminy anjely no nitsena azy anjely no nitsena siny ny ankiray zay efa alalana hoe aza matahotra anao ry Jakoba fa ombanao aza matahotra anao fa hiaraka aminao dia eo amin'ny andininy faefatra jerentsika ary nandefa hiraka Jakoba elo azy ho any amin'ny Esaoralahany ho an'ny Seira tany tany Edom ary nanome teny azy izy ka nanao hoe izao no lazainareo amin'ny Esau tompoko izao no tenin'ny Jakoba mpanomponao efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandraka ankehitriny ary manana omby sy boriky sy ondry amanosy andevo aho de efa mba naniraka anambara aminao tompoko lahy ihany aho mba hitako fitio masinao de niverina tany amin'ny Jakoba irenirika ireny ka nanao hoe tafahoana tamin'ny Esaoralahanao tokoa izahay ary izy koa de avy hitsenanao mitondra 700 lahy de natahotra indrindra Jakoba ka poritra de poritra izy de nozarainy roa tokony olona izay nomba azy mba miondry amanosy sy ny omby ary ny rameva sy ny sisa andininy fasivy ary hoy izy raha tafahoana amin'ny atokony anankiray Esau ka amely azy de andositra kosa ny atokony anankiray jerenao ny para rehetra Jakoba satria voalohany de zao nisy ady tany aloha tany zany tamin'izy roa lahy nisy ady tamin'ny Esau Jakoba mbola hidirantsika zay ady zay rehefa aveo fa ny hidirantsika de le hoe ny para rehetra Jakoba vokatry le ady tany aloha vokatry le olana tany aloha de hoe hifanena amin'ny Esaoralahany izy ary ambaran'ny Baiboly eto fa hitsena azy Esau miaraka amina 700 lahy miaraka amina 700 lahy ny zavatra nitranga de zao tena ny pararetra Jakoba hoe ho faty androany Esaoralahako hitsena ary nitahoatrainy Jakoba avy hatrany de valy faty hoe amaly faty any rahalahako amono any rahalahako anapotika any rahalahako tena nrava any rahalahako rava zay avao tena rava ahoana reran'Andriamanitra ny ataoko fa izao ihany o pasteur Antony Andriamanitra zay nambarany fa ho tahiny ianao de ho tahiny hatramin'ny farany ianao ho arovany ianao de ho arovany hatramin'ny farany ianao rehefa nilaza izy fa hitondra anao andeha hiakatra rehefa nilaza izy fa hitatana dianao de ho tanterahany hatramin'ny farany zay rehefa nilaza izy fa ianao de ho atao fitahina ho amin'ny firenena rehetra ary ho tahaky ny fasika ny amoron-dranomasina ny taranakao de ho tazomin'Andriamanitra zay ka na de mafy aza ny adiny lalovany Jakoba teto satria nitahoatsainy avy hatrany de zao amono azy ny rahalahany iady amin'ny rahalahany ho rava izy de izao pasteur Andriamanitra tazomin'Andriamanitra foana ny teny fikasana hoe hiaro anao ary Jakoba hitanao ary Andriamanitra tsy mivadika amin'izay rehetra nambarany
ianao ampaherezako ny mpijery fandarana raha mbola raha efa nanompon'ny tompo ianao ka tsy mbola niverin-dalana raha tsy manao kilalao ianao amin'ny fanomponan'Andriamanitra raha matotra ianao amin'ny fanomponan'ny tompo zao ihany lazaiko na iza hitsenanao na firy hitsenanao na firy ady aminao na manahoana na manao na ady mampangoritsina sy ady mampitorakovitra eo anoloanao zay rehetra nambaran'Andriamanitra ho taterahany aminao zay rehetra nambaran'Andriamanitra ho taterahany aminao mety efa mipara rehetra ianao mana hoe amaly faty any fahavaloko amaly faty any manodidina amaly faty any le général ohatra zao fa ny toerany ty famadibadika amaly faty any sinisisa na ahita problème any amin'ny banky am'izao fotoana zao fa zao soso ny olona mahazo ho rava tanteraka ho potika tanteraka amaly faty any prêt-à-pot amiko amaly faty any le adversaire-ko iny zao ihany raha lasaina bavy malala Andriamanitra afaka mamindra fo aminao Andriamanitra afaka mamela heloko anao ka raha matotra ianao ara-panahy raha miorina ny ara-panahinao na inona zavatra efa nivina vinainao sy nivisavisainao fa mety apotika anao sako milaza aminao anangana anao Andriamanitra ary tsy avelan'Andriamanitra ho afa-baraka ao anatin'ny io ady io ianao tsy avelan'Andriamanitra ho potika ao anatin'ny ady ianao tsy avelan'Andriamanitra ho rava ao anatin'ny ady ianao anangana anao Andriamanitra raha mbola ny Andriamanitra tsika raha mbola lay Andriamanitra velona ny tomponao tsy rava zany ianao na inona zavatra mety mampatahotra efa mivina vinainao satria misy fotoana nke paster Antony itsika ihany mamina viny zao no mety zavatra hitranga zao no mety zavatra hiseho zao no mety tena amaly faty anany amin'ny tribonaly iny aniny malala ny ranona hony tsika misy fotoana itsika ihany no mamisavisan'le problème tsika no mamisavisan'le loza mety hitranga amintsika na dia tsy Andriamanitra no niteny any Jakoba hoe tsy Andriamanitra no niteny taminy hoe amono anao Esau tsy Andriamanitra no nilaza taminy hoe ahita loza ianao tsisy resaky zany fa izy fotsiny zao no naminavina hoe higadra ho potika ho faty zao no iseho zao no hitranga i Jakoba ihany na misavisa am'izay fa tsy Andriamanitra fa Andriamanitra efa nampanantena hiaro anao hitantana anao tsy miletika zany ianao ombanao am'izay toerana rehetra alehanao hitantana ny dianao zay ny planin'Andriamanitra ary de nitanterahany zay paster Antony narovan'Andriamanitra hatramin'ny farany Jakoba raha hitatsika ny toen'io tantara io ary na de tao aza nieritreritry ny valy faty tamin'ny leralahany de nandamoko zany rehetrarehetra zany satria tazonin'Andriamanitra hatramin'ny farany lay teniny hoe ho arovako ianao anandratra anao ho tahiko ianao ho ambininy ianao elo lalana anao Andriamanitra rehefa niteny an'izay de tsy tany amboalohany ihany fa ho tanterahany hatramin'ny farany ka na inona fivadibadiky ny tantara sy ady eo anoloanao Andriamanitra tsy mivadibadiky zany raha ohatra ianao ka matoky matotra tsy manao kilalao amin'ny fanomponan'Andriamanitra ho tazomin'Andriamanitra hatramin'ny farany teniny ka na firy fahavalinao tsy aresianao zany paster Antony osy paster te hoe Andriamanitra tsy miovaova fa isika olombelona no miovaova rehefa niteny Andriamanitra fa hitay de tena hitay atsika tokoa izy ary zay moa lazainy Davida hoe zay tahin'i Jehova de voatay mandrakizay misy karazan'olona paster am'izao fotoana zao tratrana korontana tokantrano de mametra-panontaniana inona antony ty korontany ty adininy fa nisy taona izy de nanao voady teo amin'ny altara tamin'le mariage natao indrindrindra moa rehefa tena mpitsofoka peratra iny de mivoady hoe naboka na kilemainy na anakarena na antry na inona hitranga de ho tianao foana rehefa mandeha nefa zany ny fotoana tratra falavam-potoana le tokantrano de mazana misy anankiray am'le mpivaty tsy matazona an'lay fianianana natao teo anatrehan'Andriamanitra na nisy teny fikasana raha mipetraka tamin'le fitsofandrano an'lay fanabadiana hoe hitahanareo Andriamanitra avory areninareo fa vokatry zay fiovaovan'le olona zay niala am'lay sitrapon'Andriamanitra de lasa misy korontana am'izao fotoana zao ary takzay le nabavy anankiray nanantona tao amin'lay fandraisan'olona tamin'ity herinandro ty paster gaga ozy izy paster fa nisy taona zay efa mba nanana tahiry misy tany amin'ny banky fa naditra ozy izy nivadiko tapray an'izay de ohatra niany totongana ny fiainanay arakehitriny lasa tafiditra trosandray zay te moa nanazava azy hoe marina fa nisy tsodrano atao teo am'le fananganareo tokantrano fa ho tahin'Andriamanitra nareo de tena nanomboka nitay anareo marina Andriamanitra fa vokatra n'lay fivadiany de nanomboka nitotongana ndray le fiainana ary lasa tafiditra trosy tsaroko le tenin'Andriamanitra manambara fa sarotra ny lala-pivadika misy zao olona efa
azo lazaina hoe fa nahazo azo taona nanompo an'Andriamanitra tamin'ny voalohany tena nyrehatra tena nafana fo mifadiny ratsy mandray andraikitra ao am-piangonana miezaka mamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa taty oarina noho ny fahalavampotoana dia neniena lay hafanampo neniena lay fahazotoana tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ary nanomboka niverina tany amin'ilay fahotana efa nibebahana zany hoe niverina tany amin'ny ratsy natao niova tamin'ny fahamarinana ankehitriny manomboka miaina ny resety miditra ao an-trano amin'ilay varotra atao manomboka tonga nitrosa tsy voalohany io fatrano tena tiany retolo reto Andriamanitra pasteur fa tokony hiverina ao anatin'ilay fitiavana an'Andriamanitra retolo reto fa raha toy izy tena miverina ao anatin'izay kloara fanarana an'Andriamanitra zay dia marina miteny Andriamanitra fa rehefa mitahy Andriamanitra dia mitahy mandrakizay pasteur rehefa mitahy Andriamanitra dia tena zay tahinao Jehovah ozy izy dia voatahy mandrakizay Andriamanitra tsy mivadibadika fa zay rehetra nambara ny tany amboloany tamin'ny Jakoba dia notanterahany hatramin'ny farany notanterahiny hatramin'ny farany notanterahiny hatramin'ny farany itsika eo ano problème pasteur Anthony itsika indraindray zany vokatry le ady dia itsika ihany no mametraka zavatra eo amin'ny fiainantsika mametraka hoe raha misy olana ohatra zao le tokantrano dia itsika ihany no mamisavisa an'le hoe aprafy izy zao dia hanao divorce izy zao dia hiteraka ry zareo zao dia zao no ataony dia zao no ataony ny vadiko dia lasa tsika no mamisavisa an'izay efa nisy anabavy mihitsy niretsaka tamiko voatsela akory pasteur Anthony zavatra ohatran'izany le izy pasteur ozy izy zay mivady mifamaly foana dia zao izy nataony hoe hitanao ny anaovako anao teny pasteur ozy izy dia zay fotsiny teny le vadiny zany hoe hitanao ny anaovako anao zay fotsiny dia izy an'izay no namisavisa ny toyany dia za pasteur ozy izy manahy mihitsy hoe misy vehivavy miaraka aminy any ananinaniny dia ho anao divorce izy pasteur dia izy efa nisy fotoana nitady hoe zany boky mpianakaviana dia sy manina moa izy raha mitady boky mpianakaviana mety ilainy anaovany dossier aho zany ny anako ny atao ohatako pasteur hoe anaovany divorce any dia anaovany an'izao dia za mako faty dia izy avy eo maminavina zay mako pasteur ny zanaka ohatr'izao ny fanananay ohatr'izao ho alainy any daholo ny vola ao amin'ny banky sisy dia mikorotana le anabavy zany sady nikorotana nikoropaka dia izy ny lasa nametraka zavatra ny anatony lohany zao daholodaholo zao no mety hitranga zao daholodaholo no mety hiseho ao anatin'ilay problème pasteur Anthony nefa raha tena mpanompon'Andriamanitra isika zao ihany ny zavatra lazaiko amin'retolo ireo pasteur mety amina vina tokoa ny fahavalinao satria raha mijery tsika eto amin'ny tendiny fa fito ty dia ozy izy mivolaza Baiboly hoe dia niverina tany amin'ny Jakoba nihiraka ka nanao hoe tafahoana tamin'ny saoralahinao tokoa izahay ary izy ko dia avy hitsenanao mitondra efajatolahy inona moa ny tao an-tsainy Jakoba avy hatrany hoe hitondra efajatolahy hitsenanao ny tao an-tsainy avy hatrany tonga dia hoe hamaly fatsy zany miaramily zany hiady amiko zany tafika zany hopotika androany izay no tao an-tsainy izay no tao anatin'ny lohany hoe tonga dia tena grave ny zavatra hitranga grave ny zavatra hiseho tena ho faty androany miaraka amina efajatolahy azonao zay avy hatrany ny tena tao an-tsainy Jakoba resaka fahafatesany resaka valifaty nefa mbola veritsika ihany pasteur hoe na mitranga ry zany rehetrarehetra izany dia vitan'Andriamanitra ny mampandamoka anitetiky ny fahavalo mety zay tokoa nitetiky tiralahy ty hoe tena andeha hanao valifaty marina tokoa fa saingy izao Andriamanitra mahay mamadika an'io pasteur ain'Andriamanitra ny mamadika an'io eny am-pandehanana ain'Andriamanitra ny mamadika an'io eny am-pandehanana efa nahita an'izany ankeza pasteur Anthony ary joroko vavolombelona eto zany rehetrarehetra zany nisy mpivady zay tamina ministère anankiray tao amina ministère anankiray mpiara-mivavaka izy ireo dia vokatry le nisy disadisatra zany tao amin'le ministère vao nahazo place le ministre dia nisy disadisa dia tamin'ireo olona ireo satria ireo olona ireo zany akakikaikin'le ministre taloha
akaiky le ministre taloha de somary ohatrany nisy disadisa zany tao anatin'le ministère aloha tsy teneniko eto le ministère fa njary manahirana de nanomboka namoaka noty asa na noty filazan'zany na inona filazan'zany hoe ho affectena izy mivady samy mpiara-miasa amina ministère dolo izy mivady reo de ho affectena amina faritany anankiray lavitra be mihitsy zany hoe tena abrosendry zareo tena hoe nampidinina tena potehana mihitsy izy mivady reo satria hoe ohatr'zay resaka politika le izy potehana de le izy mivady nefa resaka tamiko se pasteur izy tsy te andeha tsy te andeha hoany zao fa tsy te andeha hoany zay fa eto amambavaka de navoaka le décision d'affectation navoaka an'le DRH de efa nalefa ny tany am'le toerana andray azy de efa nandray izy mivady fa izy pasteur de tsotra be mivavaka zay etsika mambavaka io de zareo pasteur ozy efa mampatahotra anay de efa nresaka tamin'ny ministre zany mba nresaka tamin'ny ministre mifona re zay raha nisy zavara nampalahelo anao fa avy aloha zay mba azo affectena fa mba avy reny le décision avy reny fanapakevitra le ministre tsy nanaiky fa azy tapaky ny DRH any de tsy maintsy mandeha nareo fa zay de tsy maintsy lasa fa tena vavaka pasteur le décision voaka efa tsy haiko na efa ho telo taona zay efa telo taona zay le décision voaka vavaka ny nataonay vavaka fotsiny nataonay avy le ho hitatsika eo ny fiasan'Andriamanitra hoe fa mahavarina tsy mbola nisy ohatry zany tsy mbola nisy ohatry zany pasteur tafajanony eto Antananarivo izy mivady hatramin'ny androany mandraika raha maharadalana nandamoka ho azy le décision d'affectation nandamoka nefa le izy efa voaray an'le tany amin'ny faritany le andefasana azy efa voarayny izy mivady efa voasoniany DRH efa voasoniany rehetrarehetra izy mivady tsy nandeha hatram'izao izy mbola am'le toeram-piasana tsy mbola nisy an'zany tsy mbola nisy zavatra ohatry zany nandamoka ho azy teny am-pandehanana le décision d'affectation imbetsaka nefa misy zavatra ohatran'zany ary tena mahavarina mihitsy io fiasan'Andriamanitra io pasteur mahavarina ny fiasan'Andriamanitra mahavarina ny fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina ary zay ny lazaiko anao hoe mety ny homana tokoa ny fahavalo tena napotika anao fa amin'ny fotoana izy miomana napotika anao voalaza ny baiboly ngeto am'le Genesisy 2:7 hoe andininy faharomana hoe ary Jakoba nizotro tany amin'ny lalakaleany de nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy hitanao zany hoe Jakoba tsy nandeha rery zany fa misy anjelin'Andriamanitra teo alohany itsika mpanompon'Andriamanitra tokony matakatra an'zany zay ho any mahatonga anao hoe aza atao vazovaza ny fivavahana aza atao kilalao ny fivavahana ataovy matotra ny fivavahana fa rehefa ataonao amina fahamatorana ny fivavahana ataonao amin'ny tena etaeta ny fivavahana zao ihany izy pasteur Andriamanitra manao zavatra Andriamanitra manao zavatra Andriamanitra manao zavatra tsy takatry ny saina fa ny mahatonga an'le izy le resaka ohatrany hoe ndraindray tsika tena miletika eo anaty fahafambaraka tsika ne tsy tena matotra amin'ny fivavahana ary zay ho amin'ny problème ny pasteur Antony be da be ny olona manatona rehefa poritra ao anaty olana izy averiko tsara poritra ao anaty olana de hitady pasteur izy ametra tanana azy izy tsy vonona hivavaka fa mitady pasteur izy ametra tanana azy fa izy tsy manana etaeta tena hitady an'Andriamanitra za de miteny za aloha tsy de mba mandany andro am'ireny olo reny za zany tsy mandany andro olona am'le olona le mitady fotsiny an'le hoe izy pasteur ty na mba ome rendez-vous manokana pasteur mba eona aminao mba ho ametranao tanana za tsy mandany andro am'ireny olo reny le antony tsotra tsy pasteur tina ny mamany olonao fa ianao mila mivavaka ary mivavaka tsy mivazivazy ary mivavaka ao anatina fanolorantena ary mivavaka tena manompo an'Andriamanitra amina etaeta azonao fa tsy hoe ianao olona tsy tia fivavahana tsy te hiditra am-piangonana ianao tsy te hihainy toroteny am-piangonana ianao tsy mila an'ilay fivavahana miantsoatso an'Andriamanitra eny fa fametrahan'ny pasteur tiana heritina tanana no ilainao de sady mandany andro anao zay no mandany anao no mandany ny fotoana anakio fampandany fotoanao zany satria Andriamanitra tsy hamaly vavaka anao Andriamanitra tsy hamaly vavaka an'le olona azonao no ianao koa nefa laniny fotoana fotsiny fa Andriamanitra mitady olona tena hivavaka amin'ny etaeta pasteur Antony Andriamanitra tena mitady olona tena hoe hanolo tena ho an'Andriamanitra
fa tsy hoe poritra ao anaty olana ianao de tady pastera metsy tanana anao fa Andriamanitra tsy zany ianao an'olo tena ary tena ivavaka de miditratseritra Andriamanitra ary mitsofoka ao anatin'ny adinao mitsofoka ao anatin'ny olonanao de mandamina zavatra rehetrarehetra asa raha mazava zay pastera mazava zay pasteur hitako zao pasteur araka le teninao teo a fa ny fahavalo eto efa nanomana stratégie mihitsy anapitehana ny Jakoba fa i Jakoba eto efa nanomboka namisavisako hoe ho rava ao anatin'ilay tetikadiny fahavalony fa tamin'ny fotoana zany Andriamanitra efa niteny fa hitahany Jakoba niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra foana tsy niala tamin'ny tenin'Andriamanitra de nandamoaka ho azy ilay programme ny fahavalo anapitehana ny Jakoba ohatran'izay ihany koa tantarany Sadraka Mesaka Abednego pasteur i mpanjaka Nebokadnezara efa nanomana lafaoro mirehatra afo mihitsy mba anapitehana Sadraka Mesaka Abednego fa rehefa niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy telo am'raha tsy avy ankohaka tamin'ilay sary olona volamena na de nefa natsipita ao anatin'ilay lafaoro aza nandamoaka ilay lafaoro nivadika frizidera ho an'izy ireo de rehefa nivoaka tao moa zao de toeram-boninahitra tao ambadika zay io le voasoratra ny am'bokin'ny Salamo 7:20 manao hoe na de mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azy aho de tsy atahotra anoza fa inao no ato amiko raha le olona zany mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra le olona tena manaraka ny tenin'Andriamanitra tsy miovaova amin'izay sitrapon'Andriamanitra tahaka an'izay fa tena mijoro tsara na de efa manomana stratégie ary satana napitehana an'ilay olona manompo an'Andriamanitra de azon'Andriamanitra tsy mbadika zay stratégie satana zay andamoaka anatrihan'le olona tena mijoro tsara mba hitafiny le olona mijoro tsara ny voninahitr'Andriamanitra pasteur marina zay pasteur Antony ary zay ny anindritsika foana ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao ho hitanareo aho ozy izy rakatsahinareo amin'ny fonareo rehetra Andriamanitra tena mitady mpivavaka aminy ary zay voalaza Baiboly any amin'ny Jaona 4:4 mbavakio kely any pasteur Jaona 4:4 eo amin'ny andininy faharoatelo amby roapolo faefatra amby roapolo Jaona 4:4 andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjeny fa avy ny andro sady tonga kehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana mazava zay pasteur Andriamanitra tena mitady olona tena hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tsy hoe miditra ao am-piangonana fotsiny amin'ny fahazarana tsy hoe routine fotsiny hoe mba halalan'ny olona fa kristianina ny tena olona jerenonge ny raharaha be eto amintsika zao amin'ny resaka politika amin'ny resaka politika eto amintsika ataon'ny olona fialoko alofana ny fivavahana am'ireo mpifanandrina ara-politika eto amintsika ireo atao fialoko alofana ny fivavahana anafenana ny ratsy atao na ny andanina ny akilany de samy milaza fa kristianina zay mpanompon'Andriamanitra izay ny tena manana ny rariny zao ny elizy pasteur ny marina atao anatin'ny Baiboly de iray ihany ary mazava ny tenin'i Jesosy ny ray ihany hoe tsisy tsara fa tsy ny ray ihany de Andriamanitra irery ihany ny fahamarinana tsy misy fahamarinana anankiroa zany karaha tena ireo atao hoe mpanao politika eto amintsika ireo raha tena Andriamanitra ray ny vavahany tsy miady zany io pasteur tsy mifandritaka sy mifamon'olona sy mifandripandripaka ohatr'zany zany ny mpanao politika eto amintsika raha tena fivavahana ny atao de mahay manery tena mahay mifandefitra mahay mifanaja miala amin'ny fitiavateny miala amin'ny fitiavam-bola miala amina zavatra maro isan-karazany ohatr'zany raha tena Andriamanitra ray fa inona moa no mahatonga ny teresaka politika eto amintsika ty mifandritaka nefa samy kristianina satria le fivavahantsika atao kilalao fanafenana ny ratsy atao fotsiny fanafenana ny ratsy atao de na ny andanina ny akelany rehefa mipoaka izy de mody samy miantsoantso an'Andriamanitra mody miantsoantso an'Andriamanitra sy mody mananinaninaniny eo reny ny alalanao azy eo tena tsy ao am'le tena maizy azy le fivavahantsika io
azonao fa raha tena fivavahana avy amin'andriamanitra ka tena avy amin'andriamanitra fivavahantsika mahay miombona ho azy zany andriamanitra nge de fitiavany ary andriamanitra de fihavanany sady fitiavany de misy zavatra milamina ho azy eo zany pasteur Antony fa le izy oa tsy zay le fivavahana atao amitsika zany mody miditra am-piangonana fotsiny de mody ary zay le grave be jerenao ngely izy ilay tena olona tena mivavaka de omena anarana ratsy hoe secte reny le olona tena mivavaka karaha tena hitanao zany le olona tena mivavaka de reny tena secte reny tena aniny fivavahany reny le mitabataba fivavahana mangoroka rena sisisisisisy fa andriamanitra tena mampiseho an'le zavatra ataotsika indraindray hoe aiza le tena fivavahantsika ahoana le tena fivavahantsika de reny izy miseho am'izao tsika miaraha mahita zao reny ka lasa fombafomba ohatra zay ny akamaroa le fivavahan'ny olona pasteur lasa ialokalofana ny fiangonana de lasa mody fa tsy zany ny zavatra tedavina raha te ahitan'andriamanitra iasa ao anatin'ny olanao ianao raha tena te ahitan'andriamanitra iasa ao anatin'ny aretinao ianao raha tena ahitan'andriamanitra andresin'ny fahavalonao ianao de ozy izy andriamanitra eto ohatsy mivolaza Baiboly hoe andriamanitra de fanahary zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana andriamanitra kosa izy de mitady mpivavaka ohatra zany mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana zany hoe tsy hoe atao kilalao le fivavahana tsy anafenana ny ratsy atao le fivavahana tsy rotinina fotsiny le fivavahana tsy saritsary-pivavahana ny atao tsy adidy le izy tsy saritsary-pivavahana fa tena vavaka amin'ny fanasiny fahamarinana ary ao anatin'izany ny fidiran'andriamanitra tsetra pasteur Antony rehefa tena mivavaka amin'ny fanasy fahamarinana le olona rehefa tena fivavahana araka ny tokony izy nataon'le olona de ao anatin'izany andriamanitra no miasa zay ny nafinaritra ny Jakoba marina fa mipara rehetra ihany Jakoba fa nafinaritra tamin'ny Jakoba indray Jakoba tena nandeha nahitsy ary tena nivavaka ary tena natahotra an'andriamanitra ary zany natonga le hoe nandamoka daholo nitetika adiny fahavalo rehetra teo anoloan'ny Jakoba na de teo aza le rahalany hoe hoavy Esau nitondra efa-jatolahy ary mety efa niomana maly fahatena napotika azy nataon'andriamanitra nandamoka teny ampandehanana de lasa nivadika fihavanana lay fandrafina lay famonona lay valy faty lasa nivadika fihavanana rehefa andriamanitra milatsaka ary mitsatsera ary zay ny ampahirezana an'ireto olona ireto ao manoloana ny problème zay mampipara rehetra anao io mampivara otrana sy mampitsangam-bolanao io vitan'andriamanitra io pasteur Antonine mamadika an'io ho voninahitra ao vitan'andriamanitra ny mampandamoka reo planiny devoly rehetra andamoka eny ampandehanana fa saingy tsotra ihany ao pasteur Antonine mila fivavahana tena matotra fivavahana tena ary zay nge ny ampianarana antsika ny olona ao anatin'ny ty misy le fito herinandro ro pasteur Antony fito herinandro anaovana vavaka délivrance sy fanafana sy vavaka ho amin'ny fiainan'reto olo reto tena ampidirana an'le olona dans le bain mihitsy dans le bain zany hoe iaina ao anatina tontolona fanahy iaina ao anatina tontolony fanatrehan'andriamanitra iaina ao anatina vavaka tena vavaka fa tsy saritsary mpivavahana tsy fivavahana mody anafiainana ny ratsy atao fotsiny fa tena vavaka tena hoe anovatsika ny tontolo misy sy anampiteatsika nitetika adiny devoly rehetra io moa tena anasantsika nreto mpijery reto mihitsy hoe tsika moa pasteur Antony tsy de hoe misy fotoana anasana olo ohatry foana fa saingy izao amin'ity indray mandeha ty de manasitsika manasa mihitsy tsika hoe tena tongavy anao ahitanao an'izany herin'andriamanitra hitsofoka ao anatin'ny problème anao zany ahitanao an'izany andriamanitra mitsofoka ao anatin'ny vato lampy be bary aira eo anoloanao sy barazy eo anoloanao zay tsy hitanao zay anaovana azy io ahitanao an'izany hoe tendrombohatry ny olana potika ao anatina fanatrehan'andriamanitra izany ahitanao an'izany hoe andriamanitra mitsofoka ao anatin'ny vadinao zany ahitanao an'izany hoe andriamanitra mitsofoka ao anaty asanao zany mahavarinanao a pasteur tena zay le zavatra anakira zay nge pasteur Antony tena nahavarinanao hoe le décision d'affectation efa nivoaka telo taona mahery tanao zay nefa nivoaka izy io vokatry ny hoe alako bika tsy tiako tare le olona
fa rava tao anatina vavaka zao izy mivady miasa am'le ministera milamina tsisy problème tena mahavarina le fiasan'andriamanitra paster Antony mahavarina ny fiasan'andriamanitra za de mampaheran'reto olona reatsika reny fandaran'ireny hoe misy cancer sitrany kistaravy fibrome mampotsaka herin'ny maizina rehetra vady tokantrano korotana ireny atao anatin'ity fitoerinandro ty no idiratsika ao anatina vavaka tsy misangisangy vavaka tsy mivazivazy zay noko fa hitahin'andriamanitra ndreto olona eto paster Antony mialohany amarana anazy de manaka marina voalazan'ny baiboly paster hoe raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olony na dia ny fahavalony aza dia ampihavanina aminy na iza ry avako no mitsangana io fahavalonao na iza ampiasainy satana ikasana potoka anao raha tena sitraka andriamanitra ny lalakalianao tsy manao sarisary mpivavahana fa tena fivavahana tsy manao fivavahana anafenana ny ratsy atao fa tena mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinany dia azon'andriamanitra atao ny mampiakohaka ny fahavalonao eo anolohan'ny tongotrao ka manasa antsika ho tonga ao anatin'izay fitoerinandro zay fa afana vaika ny fihetsehan'ny herin'andriamanitra tena afana vaika araky ny teninao zay ahery vaika ny herin'ny fiasan'andriamanitra ao anatin'ity fotoana lehibe sokoavana ity de vavaka tsika isotra ny tompo raha eo misotra betsaka satria tianay ianao afaka nandray izay fampianaran'izay zay tetandroany tompo faly zay satria hitanay hoe na inona zavatra mitranga dia momba anay ianao ary miaraka aminay ianao ary mampandraisanay ianao manantena sady mino raha raiky malalaka fa de ny amin'ny programme manaraka indrindraindrindra ao anatin'ity fitoerinandro zay andaminanay fiainana miaraka aminao ty hiditra tsehatra ianao reo planiny devolo rehetra tsy maintsy rafa planiny satana rehetra tsy maintsy rafa ary ny voninahitra tsy maintsy mitranga ao anatin'izany rehetrarehetra izany hotahinao reto mpijery sy mpanaraka ny fandarana ireto misaotra indrindra tompo amen zay sengamba paster Antony nyresaka tsika teto androany a manaraka hotozatsika ny dinidinika fa anankiray fotsiny amin'ny sabotsy avy zao zany no manomboka ity fotoana ity paster zay mandritry ny volana mai 6 juin no anatanterahana ity etsika goavana izay ampandamoka zay mihitsy nitetiky ty fotoany ty ataotsika zay ampandamoka nitetiky ny fahavalo rehetra nafiry fahavalonao ampandamoka ny asan'ny fahavalo rehetrarehetra ny ao ambadiky zay rehetrarehetra paster Antony mamitra belomo amitsika rehetrarehetra naraka ny anaovana ny fotoana io moa zany etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanary aloha sabotsy avy zao amin'ny 6 ora maraina tsy diso amin'ny 6 izy io etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanary de etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo ampita ny jirama mametraka manam-pena paster tahin'andriamanitra tompoko veloma